Enikino mitondrantsika makany amin'ny tontolo politika taorian'ny mpandra malagasy dia ny avy eo anivo ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy na ny FFM indray no hampiantso ny kandida Amirahala hifaninana amin'ny fiodinana faharoa amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny faharoapolo ny volana Desambra ho avy izao. Efa lasany amin'ireo tompon'andraikitra sokajiny hoy ny avy amin'ny FFM ny fanasana ary miandry ny fotoana ny avy eo anivon'izay FFM izay. Alakamisy 20 novambra ho avy izao amin'ny Carleton Nanosy no hifanatrika amin'ny kandida roa amin'ny fifidianana filoham-pirenena Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina sy ny Dr Jean-Louis Robinson ny avy amin'ny FFM. Raha ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FFM dia ny momba ny politika sy ny vina entin'ny kandida roa momba ny fampihavana-pirenena no anisany horesahana ao anatin'ny fiaonana. Raha ny fanazavana dia nisy ny andiam-panontaniana napetraka tamin'ny kandida ary samy anana ampaham-potoana izy ireo ny alakamisy izao amelabelara ny vina momba ny fampihavana-pirenena. Dia efa nandefa taratasy zany izay amin'ireo izy mirahalahy tafita fidianana faharoa mba hanasa an'izareo ireo amin'ny lakamisy amin'ny folo ao amin'ny Carleton mba ahafahana ranozana zany zavatra natao zareo mireo saraka mba tamin'ny fotoana voalohany dia niantso no mpanao le kandida rehetra zay misy ny tonga misy ny tsy tonga fa zany tsy mampanino akory satria nisy taratasy na rehefa tany amin'ny tany matoa zany nizotra namina tsara ny fividianana zay hoe tafity any zany afatra dia mbola niantso indray zany zay areo fanantra mipomba azy ny vahoaka malagasy rehetra mba ny fihavana ray lalana hoe hitarika asika satria tsy olona mpifahavalako ireo fa mpifanenana ny zavatra tanjony tadiaviny dia hitatana ty Madagasikara ty mba hijanona ny krizy. Ankoatra ny kandida roa hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena, ny kandida nandray anjara tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voaloha dia anisany asaina ihany koa mandritra ny fiaonan'ny FFM amin'ny kandida Hery Rajaonarimampianina sy ny Dr Jean-Louis Robinson. Mikasika hatramin'ny fifidianana araka ny fanazavana nentin'ny filohan'ny FFM dia hanome tanana ny senita izy ireo ary handray anjara amin'ny fanentanana amin'ny mpifidy amin'ny fampiasana ny bulletin tokana. Mikasika indray ny asan'ny FFM androany no nisokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana farany amin'ity taona 2024 ity. Ny asan'ny commission raha hoe ny amnistie zany mbola mitohy ny réconciliation ny refondation de la nation fa ny olana anankiray ngamba zao dia commission anankiray mikasika ny indemnisation zay raha mahafantatra fa raha araka ny tondrotra dia izy dia ny zareo communauté internationale zany no tokony hamasy volana izy io ary tsy maintsy misy vola moa zany resahana ary tsy maintsy misy lalàna amin'irepiraka io zany raha mijanona kely na afa-be zany dossier voalaza dia raha mahafantatra moa zany fa efa misy fiaonana ihany nataony hoe tamin'nyperiode fa nosika mbola voasazy amin'izao fotoana zao dia tsy afaka mamasy vola. Raha ny fanazavana dia efa nijanto ny antota taratasy mikasika ny onitra tamin'ny raharaha 2024 sy 2025 tonga eo an-tanan'ny FFM. Ny 7 Desambra ho avy izao no hifarana amin'ny fivorian'ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy.